handrindrana ny fifamovoizana sady ho fiarovana ny loza ny mpifamovoizana etsy amin'ny ty sapanandalana maro etsy Tanamakoho nametrahana ilay toerana fiodinana na rond-point miampy ny tsangambato ny fahazato taona ny Lions Club International notokanana ny sabotsy lasa teo. Ny filohan'ny Lions Club sy ny ben'ny tanàna ny Tomasina ary ny gouverneur ny Lions Club 403B teo aloha no nitokana izany sy nanolotra izany ho an'ny tanàna ny Tomasina. Efa amantonany maro no miketrehana ty fotodrafitrasa ty araka ny fahafantarantsika moa zany rehefa mikarakara fotodrafitrasa zany tsy vita indray andro dia fanatanterahana zany tamin'ny taona ty zany dia fankalazana ny fahazato taona ny fisiany Lions Club International dia tohizana zany le projet dia zay no nampijoro ty fotodrafitrasa ty eto amin'ity toerana manokana entanana. Izy ity moa zany araka fantantsika anazy somary miteraka loza foana ty lalana ty tambola ty fisian'le fotodrafitrasa dinongotsika maromarona fa mety voasoroka zany zao ny loza ho am-piarabelona eto a Tomasina. Hitantsika eto Tomasina zany fahasarotan'ny circulation eto amin'ity toerana ty ary nazavain'ny maire teo le izy ka zay natonga Lions Club maninona moa eto no nanaovana fotodrafitrasa tika nataontsika zany. Antso nataon'ny ben'ny tanàna ampy zay kosa ny fanametrahana tsangambato amin'ny toerana maro eto Tomasina fa mba fotodrafitrasa mipaika mivantana amin'ny vahoaka ndeha hiarahana mifanolo-tanana toy ny tsena sy ny toeram-pidiovana sy fivoahana mba hazahoantsika ihany koa fahadiovana lavorary eto amin'ny tanàna Tomasina. Noararotiny nitondra fanentanana fohy mahakasika ny valana aretina peste sy nanazava ny tena antonantiny mampisy izany amin'ny mahadokotera ny ben'ny tanàna Tomasina Elizera Tsiraka.